Raha Fahafatesana, Tantara nosoratany fiderana antenaina rahabearinala. Fizarana Voalohany. Orseno ahoana ki? Fandriva ki dia tena mbola sahirana be amin'izao manindrira mampijanona aty amiko amin'izay ka? Karaha mbola ela kosa efa kindry voateraka dia inona moa izany nataoko aty amin'ny ridin'izao? Efa miteny Andria fa mety amin'iny herinandro ino Fa namanareo ve tsy mijery Andria matetika aty ihany? Sa mbola tsy mandalo mihitsy izy amin'izao? Ai, ka Andria mihitsy angekiny mba tiako Hitandria, tsy misy resadresahako mantsy fa mangina rereto mandrapatonga an'izay. Mivadiko Hitandria ihany fa tsetiko. Lavitra izy amin'izao fotoan'izao no ny asa. Fantatro Andria fa tsy anaiky mihitsy raha tsy manaraka an'izany ka tsy maninona misaotraka iseheno Isa tokoa moa mba nanampy sy nanao anaty tamin'ny fotoana niterahako ny zanako ki tamin'ny voalohany. Ohatran'izao raha tsy indria. Ka za mantsy mbagaga raha mavita mela arery amin'izao fotoana trehako izao tindriko. Eny aky fanja fa ono naninona dodany mbola nandeha any nefa fatany fa akaiky ny fotoam-piterahana-Andria. Ka hoe vetivety ihany any hono izy dia verina nge. Vetivety ahoana ki ko tsy efa ampiray volana ve izay izy no tsy teo tokony verina aloha fotoana iterahako fotsiny izy Izay ny tena mavoan'ity vaty mandeha lavitika any ka na le didy ao an-tokantrano aza matetika tsy vita araka ny tokony izy tsony. Orseno ahoany ka miasa ngeki izy iny no any dia atao ahoana ary za veky dia ametsiny azy amin'izany ka raha tsy mandeha mikaramaka izy inona ary ny velomanay ato amindria marina tokoa aloha izany tsy afa manoatra amin'izany akiny tena na dia hoe mahatsiaro malahelo sy mandrery ihany aza indraindray indrindra moa fa amin'izao fotoan'izao. Dia raha tsy misy anazy Andria dia teo izany indrindra raisinako. Mananamana ki any sady tsy mbola nanao ratsy tamin'izy ireny ka ataoko tsy hamela amin'ny sarotra amin'ny fotoana ilako azy izy Eny aky fa le zanako kely tsy mbola mahasaraka azy no ataoko ahoana kirikala. Ny zoko moa efa manatra sady tsy mahasaraka amin'ny dadan-draha teo koa moko. Eto aty akiry seheny fa tsy maninona anie izany dia izao afaka mivezivezy eo ihany ndry mijery ansa azy. Eny izay tokoa tsy maintsy atao angamba ki fa na izany aza mbola hiteny fidy kosa aloha tsy maintsy mbola mifampiresaka. Eny mino fa tsy andahan'izany aky fidy Eny fa tsy maintsy mbola ifampiarana ihany koa na zany koa azy eny aky fidy mba niangava aho ifanja hoe mba hipetraka any mandra-pahatenana ka asa na mety an'izany ianao na ahoana Fa roviana hono izy niteraka fa raha fahatarana izany amin'ny farany herinandro ambony iny ka tsy rehefa akaiky an'izany ve vao tokony andehany ianao ka indraindray tonga aloha izy ireny ka izay ny angaviany andehanako an'iteny izao. Izy koa hitanao ihany fa izy reny ianao ka nanana mela azy rerao aza nge tsy ampilamina ny saina mihitsy fa le vadiny ko ve izany dia tsy mba miraharaha azy mihitsy Doda lasa nanao tourné any amin'ny faritany dia mbola tavelany hatramin'izao Everinao fa fidiny ho azy koa ve izany eny ary tsy maninona fa mamelanao fa ny zazakely izany zao atao ahoana izao hiavitra etiko manaraka any dia saza mitsanona eto aminao mijerijery azy io ihany fa tsy hoe andiany akoriny ka tsy maninona izany ka fidy tena mampalahelo ange iny namako iny efa nifampitondra ho tony mpiravavy izay ary raha ny tantarany efa reny nambarako anao reny avokoa mafy ny nentina ary very izy angamba raha tsy izasy isa ny napitraka azy tamin'izany fiainanrehetra izany tsapako ange izany sady za koa tsy manaka nanao amin'izany misaotra fidy alamino tsara fotsiny fotoananao mivezivezeny dia rehefa hita hoe manatombotra amin'ny fotoana haterahany dia mijanona any ianao eny hita ihany moa izany fa inona aho tia malasa sain'Andria sao dia mba tokony etsiketsika mba manao zavatra indray ohatra fa tsy mipetraka fotsiny eo efa tamin'izany foana kifa mahatsiaro vizana dia mba mipetraka eto an-davarangana eto indray aloha ka ohatran'ny lasa saina be ny fahitako indry izany mandinika an'izao fotoan'izao aka dia manao bango tokana fiainako akisehena jerena ity indry fa latsa-dranomasy
Raha zavatra mampalahelo no eritreretina avelo ao any fa tsy mety hanoza zakelo anatin'ny kibondrio inge izany. Ka tsy mety angeka iny tsy andefa fisainana amin'izany. Ndry teo foana nahita tsy nahafantatra ny zava-nisy rehetra fa tsy hoe nisy ny afina tamindre kory. Indraindry fa hanomboka ary fanja. Seno ahoana ke? efa fanefany ane za zao no nanambady. Fanefatra amin'ny olona niaraka tamiko ane dodakie. Fantatry ndi tsara ny nanjo azy rehetra ireny. Inona ny sarahany tamiko. Seno fahafatesana avokoa kia. Ai, oka moa izay fanja fa tsy mety a. Efa nametra-panahina tokoa kia tany am-boalohany raha hiaraka midoda. Dia sanatria ve ka varavarana misokatra mankany amin'ny fahafatesana amin'ny fiarahana amiko. Tsy fantatro a. Nada teo azy ny akifiko tamin'izany. Nanoana sy nakahery hatrany. Dia niaraka izay sy doda. Dia tonga amin'izao fotoana izao ankehitriny. Mitoejaza rehefa manisy andro sisa dia higadona ny fotoam-piterahako. Marina kifa tsy mbola teraka, tsy mbola afaka ny tavony. Nefa raha ny amam-bolana ny ainana tao ambany fahatahorana amin'ny fahafatesana kosa dia efa dila lavitra. Ny voalohany moa izany niaraka tery volana reo dia matinony aretina ny olon-tindry. Ny voalohany dia taorian'izay iza moky? Mahandry kia, mahandry ilay niaraka tamiko faharoa. Efa bolana toy izany koa izy dia maty. Tsy fantatra ny hoe inona aretina tsy fanta-piviana koa nahazo azy. Dia ilay farany teo moa vao herinandro monja dia niara-ny lozam-pifamoivoizana iny dia maty ihany koa. Zeno fahakiviana tsy misy ohatr'izany akiny asa ki hoe zavy eny voalaza fa hoe mafanatratra. Ka izay lehilahy miaraka amiko dia voaozona amin'izany avokoa. Aza manao an'izany akindria. Manana fanantenana foana eo amin'ny fiainany. Izao angambaki ny fanantenana farany ho ahy. Satria efa 2 taona latsaka izao ny arahako tamin'ny doda. Mbola tsy nisy ninina sy aloha nandritra an'izay fotoana izay dia samy niandry tsika. Debideby fatratra tao anatin'izany. Dia nefa tsy nisy ninina ny tranga. Matetika kely fanja dia fifandrifian-javatra ihany rendretrareny a. Enga ny akia. Indraindray mampandeha ny saina ka tsy ahafana mihoatra ny loza izay mety ho avy. Eo ny loharan'ny akiviana matetika dia resin'ny fiainantsika manoloana an'izany rehetrarehetra izany. Asa kiko. Fifandrifian-javatra fotsiny ihany tokoa angamba. Aza matahotra indray fa tsy sinina iseho intsony akory eo e. Atao hoe lasa an'izay kiny raha tsy rehetra. Ho avy ny vahinonareo. Hanome loharan'ny pahasambarana vaovao ato amin'ny totokan-tranonareo ity. Ary indrindra fa ny amin'ny fiainan-drikia. Ny zanako. Aza mieritreritra an'izany intsony. Zavatra mahafinaritra indray ndeha resantsika. Marina kia izany a. Misaotra kia. Manina kia telefonina io a. Andraso kia fa alaiko akaty amindria. Tonga dia raisiko kia sehana azafady dia anontaniana izay zavatra tadiaviny a. Ay. Allo? Eny tompoko? Ato amindrindra ka? Io izy io? Aza miala fa meko azy vetivety ianao ary. Fa ahoana? Angaha ianao tsy resaka aminy e. Fa misy inona? Fa oviana izany no niseho? Ndray. Ay, voaray tompoko. Eny e, aleo fa ampitaiko aminy izany. Eny tompoko. Fantatra izay ataoko e. Veloma tompoko. Fa izaka izany e? Raha doda maninona nefa raha mendry ahy e. Mino mantsy fa tsisy angamba le teo e. Tsisy ka, tsisy. Fa izaka izy seheno a. Fianakavianareo avy lavitra kia. Saika an-tany hoe teraka ve ondry. Ay ve, dia izy ahoana? Tao maika be izy dia tsy manam-potoana itenenana ny anarany tsoniko. Saika omeko indray aza ny telefona fa tsy nety izy. Dia nambarako azy fotsiny fa amin'ny herinandro indray no teraka. Ay ve, neveriko fahidoda kia. Tsisy ka.
ahoana ky teraka angamba kia efa mazava kiny amin'ireo fambara rehetra ireo efa mandamina netana ihany koa dia anainga ho any amin'ny hopitaly tsika tsy azoko mihitsy zany aiko zany zeno marary valako efa voninareto andao amin'izay ary ndeha dia efa nanahoana efa teraka anga mbola tsy latsaka ny zazakely mbola tsy teraka izy ohatray raha izay fotoana nandehananareo taty izay ve nefa tsy efa ela ihany za zao nieritreritra mihitsy fa hoe taraitsy be ako dia iza zao sahaza napetrako any mamana izy aloha ay fa efanjakoa ty teo ohatrany sary-piterana ary fidy fa ahoana ondry sy eno tsy maintsy atao akosimoala sezarena hoana izy zany fa maninona ka ny tsy valana zany ho ny zazakely la nambarany dokotera teo dia efa netindry zareo any amin'ny bloka zany izy efa tradiny teo angamba izy izay inona tokoa ry za mahazo mifandy zany dia efa nampandrenesina ve nefa ny olona any amin'ny zareo ny mamana efa tonga teo ka ay fidy tsy vitan'izany inge fa ahoana ary sy eno misy zavatra tsy mbola fantatry fantsa amin'izao tsika miteny izao fa inona olona mbola ao amin'ny efitra fandidinao koa moa ve izy inona moa no lazainao aminy amin'izany izay indrindra mivavaka ho azy ny tokony atao zao tanyko maraina tany an-tranony naninona tany an-tranony ianao na ray antso avy tamin'ilay toerana isan'ny dodavatiny ahy dia hoe ahoana ory fidy maty ange dody maninona tsara hoe ry sy eno fa iny ty loza lazainao ty ry sy eno mato dody ary fidy izay antso izay no nafantarako an'izany loza mitady azy ilay olona ilaza taminy an'izany ohatra ny zaran'ilay olona aza zany nandrain'ilay telefona ka na iliny tamin'nyfotoana ny filazana ny zavatra marina rehetrarehetra dia ahoany tsy mbola fantatry fanja zany ny marina amin'izao fotoana izao fa amin'ny fomba ahoana moa ry fidy no lazako an'izany aminazy ozy ianao ka iza rehefa akaiky ny hoteraka ko inona indray zavadoza dia inona tokoa moa fa ora vitsivitaoriana izay dia nety jasy fanja dia tsy sahako lazaina tamin'ny teo ilay izy fa sao dia sanatria isy akony amin'ny fiterano mantsy ilay izy eny nisy nety any aloha zany nataonao zany fa ahoana moa zany ny fomba filazan'izany aminy rehefa avy eoko tiako nefa izy mbola ao anatin'ny fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao eny atsinona amin'ny fahaizan'ireo dokotera ireo aloha ny amin'izany fidy raha sanatria ka tsy ho azy ihany koa ny zanany hanahoana ny mety ho fahadisompana tenanany amin'izany tia ny vady maty ny sanatria koa ny zanaka tsy ho azo dodo samy efa mifaly ny rehetra fa afaka tamin'ny aliko ny fahafatesana fantsa heritaona mahery ateoriana nefa na za koa aza tena kivo ry fidy tsy hafenoko aminao zany fa tena kivo tanteraka mihitsy maika moa fa hifanja eny tena mafy zany nefa na izany aza tsy tokony aneo an'izany ankivian'izany eo masontsika sao vao maika nampitrotraka ny alahelo ny radio tsy nino ihany tamin'ny voalohany fa hoe kisendrasendra fotsiny ihany izany rehetra izany fa amin'izao fotoana izao koa sary fidy ohatra ny tadino sy anaika ihany fa tovavy mafana tratry fanja tsy mba manana anjara amin'ny fanambadiana zany mihitsy tsy misy an'izany misy olona voazina amin'izany ve nefa ry fito izy ianao asa aloha mety vavolombelona amin'izany angamba fanja zao izy mbola miady sy mitolona amin'izany tsy haiko na anahoana na ahoana dia ahoana aloha zany ny amin'le razany tsy mbola nanam-potoana ny tenenana izan'iza kosa aloha za entindry zareo miakatra tantananarivo zany le razana rapitso na rahoviana moa izy to ka tokony hampandrenesina ihany koa nge ny fianakaviany matiny amin'izany manantenanao amin'ny filazana izany mantsy zao ry zareo anyko ka ny zavatra ataoko azy zao tsy mbola fantatro hoe inonako inona zao ny tokony ataontsika ka ny fiandrasana an'izay mety ho vokatry ny fandidin'ny mpitsabo azy eo angambany aloha ny mety
soma tsara ihany izy sy ny zazakely eny tokoa. ampidiriny zareo anaty kovezony le zazy Ary ifanjanana ahoana? eno nanahoana tokoa izy zay. Sao dia tokony andeha hijery azy any tsika fidy nanahoana ry izy fianovy abdala ary sy eno ka mitaitaina be ako. tsy mbola azo liany mipitsabo sasany zao mikarakara ny zazakely ary ny sasany kosa mbola mikarakara azy. Ka olona nefa nafantarantsika ny fahasalamanao zao nananahoana izy. lamina ary aloha ianao aleo mipitsabo ny aminao ny asa fa inona ary ty fidy tena mitebiteby be mihitsy any izahy ndraiky arabaina ke tsy maty fo manendry ry fantsa. Avitra ihany tokoa kia. Tevana fanitaitaina tokoa angeky izay torana tsy nahatsara tena matsindry. Sena Ahoana ki? nanahoana ky ny zazakely maty ve ny zanako Avitra ihany koa ny zanakindry kifa za manana ihaya lahakely ny zanakindry ry fantsa. andray aizaky ny zanako fa te hahita azy aiza izy Oaka aloha fa mbola tokony akaina ngendry fa reraka sakanareo mivady aky tsy nanary atetya. Tsy misy fisaorana izany zay mahasalamandry aloha everina fa zay ve dia anarendry amin'ny sarotra ohatr'izao ary aizaky iza aza any an-trano daholo izy da angamo aty azony ankizy ale. Sena Ahoana ki? efa tonga nga doda Doda? zahay le fanontaniana tsy laitako nomeno azy mijery tsara ihany koa sy ino malahelo azy zao izy io afantatro endriky fantsy ty to tena feno fahasambarana ery raha nandry teo fa hoe avitra soma tsara ihany ny zanany efa tsy fantany marina rehetra mampalahelo ka. Dia inona kina valoko an'izany fanontaniandry izany ry fantsa? Raha mba fantatry indray mantsy ny marina amin'izao fotoana izao fa hidota ange ka to ilozanareo fampijery fotsiny doda ve ho mbola tsy tonga. Mbola tsy tonga ki izy tokony mba misy mampilaza amin'ny azo vaovao zao ihany ny kirseny izay mantsy nefa nanafara ny talon'ny lany tao an-trano hoe telefony eo raha sanatrika teraka ianao nefa zao aza mbola taraiky any izy ko ka tokony mba hisy ilaza aminy izany nareo ka tsy aloha ve rehefa avy eo zany no atao inona moa mamaika amin'izany ry fantsa ianao aza ty mbola reraka beko mandehana moakisy ianao azafady lazao an'izany izy lazao azy fa lany zanany. Eny akia andrasy vetivety ary apy angamba aloha zay mbola misy fanafody tokony ampiasaina amin'ny vetivety ka mba mangataka anareo hivoaka azafady indrindra. Zay ki fa lasaka izay aloha iny ary te mba lazao aky izy fidy sy eno inona nataontsika amin'izany fangatahany fanty izany? inona no lazaina aminy rehefa anontany azany foana izy rehefa avy eo Ary mandrapaoviana koa hanafenana an'izany rehetra izany ry fidy ny fotoana tokony handraisana azy no tsy mbola amin'izao angamba izay fotoana mety amin'ny fotsiny tsy maintsy handrasantsika ary sy eno mampangoraka any nahita azy ry fidy izy to mbola manantena ny doda trano tsy ao aneritreriny akory hoe efa maty doda maty ny vadiny zao ry sy eno teneno amin'ny fotsiny aloha fa efa nampilaza azy tsika aleo rehefa tena azo antoka ny aminy voalazaina azy zany so mantsy sanatrika tsy ahatohatra amin'ny vaovao ratsy ambara aminy izy eny ariko dia efa ampahafantarina amin'ny fianakaviany rehetra ihany koa izany so mantsy tsy mahafantatra izy ireo ka raha vao mareny vaovao ratsy dia ampilaza azy izay tokoa ngavany. fa ahoana nefa ozy dody
aizy izy ny tsy mbola tonga eto foana hatramin'izao fa ahoana ozy taminareo tamin'ilay nareo niantso azy teny amin'ny hopitaly eny firy andro any teny amin'ny hopitaly very reto dia tsy mba nanao izay fomba azony natao ekarana taty izy eny fa na dia mbola ao anatin'ny asa tokoa aza sy eno afa ahoana ozy izy ho tolozanareo romena eny eo fotsiny aryko eto teky telefôniny eo aloha itsoko azy ka ny telefonina ko ngeky tsy mandeha ka izy ary ny telefonina ko andrasa aloha finosy tsara aloha ny zazakely ndry fa sao dia mangatsika ary fanja finosy tsara mboary tsara lambana eny tsy maninona izany akio zazakely efa matory ioko teneno amre marina ary sy eno marinina ary fidy fa marinina ka eny na feninareo apetrao iny telefona iny akiry fanja apetrao fa nahoana tsy azo azy tsony ndry tsy afaka ny andray antso avy amin'ndry tsony dota satria maty akizy ro fanja maninona tsara sy eno zano maty dota fa inona aloha izany lazainareo amiko izany fidy amin'ny teneny ianao fa marina ve izany zavatra mbarany sy eno izany fa voavinonareo ny teny tamiko fa hoe hiakatra tsy ho ela izy ko hoe zao dia lazainareo amiko fa maty fanja mahaiza re mioniny tsy azoko ange izany reto hoe fa naninona fianakaviana rehetra ny tsy nisy nylaza tamiko samy namango teo avokoa izy rehetra nijery an'ity zanaka itiako nahoana ary zao vao hoe samy nahafantatra ankizy rehetra reny saika tsy nisy sany teny tamindrina ndray marina ve izany lazainareo izany ny fahasalamandrisy ny zazakely no ntsonjovona tamin'izany mantsy sao dia hoe sanatria anataitra indriny fahafantarana n'izany rehetra sy eno teneno manofo ve marina ve ki izany za tokony nandray ny antso avy tany amin'ilay toerana nesany tadidindry talohany nandanantsika tany amin'ny hopitaly iny tamin'iny fotoana iny ve tamin'iny no naresako ilay vaovao ratsy voalohany tsy sanylaza tamindry any noho ny fatahorako ny fahasalamandry ry fanja tamin'iny andro iny ihany koa mantsy dia terakindry andray doda maty ve dody okizay kely doda tsy minao izany areto laiko izany tsy maty ianao doda tsy maty izany doda izany teraky izy ty namony tany tsy lazao amiko reto fa tsy marina izany mianao anatiny fotsiny tsy doda avelanao eto ave okizay kia maizany olona fanja zany mihitsy zarany Andriamanitra manjatra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ety an-tany tsisy an'izany izy anjara rery ihany izany mahafantatra izay mahasoa antsika re doda tsara ilay venana kely maty tsy maintsy nitazomina naritra vao nasitrika tany am-pasana satria mbola nandry ny fahafantaran-drinomarina ny avany vao nandevina azy mafy amiko akizaho mafy lasy dota lasy izy fa kosa namelan'ny zazakely teo andre hosolona izy raha ny fahafatesana to efa tsy zava-baovao amiko tsony to efa mazatra amin'ny mianao anatiny fa ireo olona izay tsy maintsy etindra fahafatesana manaraka azy mampalahelo zaka iny raha tsy vitana dia reny olona ireny no namony tany tsy satria raha tsy niaraka tamiko izy ireny angamba mbola velona teo avokoa hatramin'izay okizay ty fanja okizay efatra kia manana zazakely ndry ankehitriny manana ny fanantenandry ihany koa io kolokoloana tsara kia dia ataoko ahoana rereto ty zazakely ty tsy maintsy miatrika an'izany ndry ry fanja miatrika ny didy amin'ireny andry amin'izao fotoana izao indrindraindrindra eny ty tokoa angamba ny solony aky andeha asiako hoe ataoko hoe solony anarany rehefa isolo sy andimby ny anarandray ihany izy solo mety izany mba iarezaka ifanja aza manandry fa eto foana izay tsy anarandre koa amin'ny fiainana rehetra
misaotra kia lafany nefa ny azo tsisy tsony kosa angamba fanidiminy tsisy tsony izany satria resy ny fanambadiana lavo amin'ity farany ity ka tsy tafarina tsony indry ihany koa efa manana zanak'indry ka inona tsony moa no mety olana kia maninona ry kira zany maty ai fa maninona ry zareo hatrany no entiny manaraka azy ihany fa tsy zay ny fahavelomanao zazakely eo angamba nandrasana amindry kia izy ekijerena fa raha sanatria ka lasa tany indry dia anaraka mba mity zazakely tiako nge zazakely tsy manatsiny ampiny izay eny mety diso tafa ohatra loatra tokoa angamba izany teniko izany nefa tena mavesatra loatra kiny fahoriana netiko nandran'izay taona vitsy ny fandimby izay mahereza kia mavesatra loatra asa misy olona mitondra n'izany fahoriana izany toako avy any ananinanina any raha misy inona no ataony amin'izao fotoana izao dia inona koa ny vahaolana ny raisiny mba nahafahany niarina teo amin'ny fiainana mba mpalahelo akenindrery fonja seno ahoana ki tsy misy zavatra fanandrifontsony angamba ki amin'izao fa nefa nyty mety efa iaiky amin'izay indri ankehitriny fa tsy kisendrasendra tsony izao fa efa voasoratra meloa dia toy izany hatrany fe kely lala ny fiainako mahereza kia dia tokony onona amin'izany ave izany manahoana le zazakely eo ry se eno salama tsara kosa aloha izy dongadonga kely mahafatifaty ery tonga taiza tsara tsara kosa izany ary fanja manahoana afaka no aiza moa izy eny fa na dia mafy tokoa aza reny donany atra tamin'ireny tsy maintsy mibanjana ny tizanany ty kosa izy ry fidy tena malahelo an'iny vehivavy ny amin'ny foko manontolo mihitsy ary se eno tena marina moa iza moa no mahelo an'izany tantara izany ka tsy tsetra azy na lahelo azy kosa ry fidy fa dia inona loatra raha mahatonga an'izany sa inefatra nanambady ve dia inefatra ny saona ihany koa inefatra nandevina tsy misy anjarana tokana ho azy angamba amin'ny fanambadiana ry fidy raha ny fahafantarako azy mampieritreritra ihany fa nahoana nefa ireo lehilahy rehetra niaraka taminy no atelo ny fahafatesana avokoa tsy marary tsy maninona nefa izy ireny fa dia toy ny aran-javatra izany fotsiny tsinitsinina eo ranga dia maty eno mampanontany tena ihany tokoa matetika misy zavatra hafahafa mihitsy izany ry se eno dia tsy haiko miezaka ny tsy eritreritra n'izany ihany nefa tsy mety ny saiko voany omalina izay antso ny raisinao ny lazany fahafatesana izay nge izany doda no niresaka tamin'ny havany sasany taty Antananarivo tamin'ny telefoniny fa hoe hiakatra no surprise amin'ny fanja dia izay tsinitsinina teo nefa dia hoe maty n'izany herinaratra lehibe izany ony ny asany moa fantatrao ihany fa milalaony sy mametaka n'ireny herinaratra ireny any amin'ny faritra tsy misy an'izany ka azy efa fanaony nge izany indrindra fantany izay ataony sarotra ihany ny laza hoe tsy fitandrimana izany olona efatra ve dia tsy hitandrina avokoa maty noho ny aretina ny sasany maty vokatry ny lozam-piarako dia tampotampoka teo ny sasany dia tsy hay mihitsy rery sy eno mandreraka ihany mieritreritra n'izany rehetrarehetra izany ry fidy ka samy tetotsika sy ianao vavolombelon'ny zavatra niatra taminy tsy nisy niafina mihitsy izany dia hono ary sy eno ahoana ny tokony atao mba hialany amin'izany tsy tokony anambady tsony angamba izy ry fidy izay no eritreritro amin'izay dia tsy misy olona maty tsony fa anambadiana azy fahafatesana toa mifaningotra izany aminy rehefa misy fanambadiana dia misy fahafatesana dia tena tsy afa-misaraka tokoa ve izany izy raha teo koa efa nandray an'izany fanapa-kevitra izany angery fidy izay ve no nambarany mampalahelo izany ry se eno izay angamba ho ihany mety aminy izay karakarana sy ny halehibe an'ity zazy ity sisa ny verina rehefa tsisy vokany ihany ny fanambadiana ry fidy ka io zazakely io izao mifahatserovana ho azy angamba nyko izay angamba tsy takora ake dia 5 taona sady izay isolo kely koa tia moa izany efa 5 taona sady koa moa ki indray
10 taona sady tokoa mandeky iny fotoana 10 taona 10 taona no namoizako ny dadan'ity zanako ity. Tsy izy rery ihany tokoa fa izy telo lahy izay niaraka tamiko. tsy efa dimy tantara ve zany ankehitriny akia? Ahoana kisa eny ny fanadino an'izany mora foana eo tsy mora kosena anie zany. Fantatry indry tsara fa zavatra tena mafy tamiko zany. Izany aloha dia marina tokoa Nandritra n'izany fotoana izany tokoa kiny nandraisako fanapahan-kevitra ny tsy hanambadintsony dia za solokely zanako sisa ankehitriny. Mahafinaritra ny mahita anareo mianaka miara-mifampitatana amin'ny fiainana kia. Tsy naneho ankivinana dia mafy tokoa aza ny zava-misy rehetra. Afaka noaiza moa kisa eno Izay aloha dia marina tsy efa manoatra tokoa angeny teny. Mahereza foana kia fanja. Aza tiany fa izay dia tsy mitsahatra ny mivavaka ho anareo mianaka. Tadidindry ve? Ninona kia? Volana avril ohatr'izao tokoa kiny namozako an'ny doda. Tadidindry? Hay tokoa. Fotoana ohatran'izao zany. Maizim-bolana izy amin'ity. Dia reviana moa zany aniverseran'ny solokely akia fanja amin'ny herinandro? Amin'ny herinandro tokoa ka. Isa-taona rehefa mitsingerina izany fotoana izany dia be ny zavatra ny famafao atao tsy haiko amin'izany rehetra izany. Mieritreritra n'izany aho koa mieritreritra ny fiainako. Doda sy ireo olona niaraka tamiko akia. Ka tsy afaka misaraka amin'ny tantaran'izy anie ity zanako ity efa manomboka manontany ny dadany izy izao. Mazava ho azy satria tsy tahaka an'ireo ankizy miara-milalao aminy kosa ny ankizy. Izy ireny manana dada izay riariany amin'ny ankizy namany. Ny zanako kosa tsy mba manana an'izany nefa izy dia teraka. Ary manomboka manontany any dadany izy sady angatratrany ny tena mamaly an'izany satria andainga aminy tsinona. Ka tsy afaka nilaza amin'ny marina mihitsy indry satria izy mbola kely loatra ka. Sahoana ny famalindry azy amin'izany? Lasa izy lasa nandeha any lavitra any dia mbola tsy miverina. Izany? Fa manontany matetika eny ilay zaza hoe roviany dada no hiverina dia roviana tokoa moa izany. Anga izy hiverina tsony. Rehefa lehibe izy dia afaka mandandalanda tsara atsapan'izany dia ho lazaindry ihany ny marina rehetra. Ka rehefa fotoana toy izao indrindra anie mampitamberina amiko ny tantarako rehetra. Efa pejy vaovao an-tantarandrika ny fahatongavan'ny solokely tamin'ny 10 taona lasa ka aoka hiova arak'izany ny pejindria manomboko izao. Seno ahoana ki? Raha fakapitsoko ny fotoana hitsingerenan'ny andro nahafatesany doda. Fanaoko arak'izany ny manatitra voninkazo azy. Tahaka izany ihany koa rehefa mitamberina ny fotoana nahafaty azy roa lahy. Dia andeha hanatitra voninkazo any amin'ny fasana izany ndry io? Eny kia. Izay ny eny ho sy angatahako famelana amin'izy ireo no ny fahafatesany. Tena mahatsiaro tompona andraikitra amin'izany ikiza no sady fahatsiarovako azy koa Tsy maninona ki izany raha izay ny fantatry indry fa ahafahandry ho amin'izany eritreritra izany Ary fahaizaki fidy. Fidy? Sao fa mbola lasa ny vorana ampianarandry zazaka izy lasa ny vory ihany izy. Mandalo ihany izy angamba rehefa avy any satria efa nambarako taminy fa handeha mangy anareo mianaka izay. Tsara kosa izanyko. Mandrem-piadanana azy doda. Amin'ny fotoana ohatr'izao dia saika mahita an'ity lehilahy ity manatitra voninkazo eto amin'ny fasana eto foana koa. Olona sarobidy aminy ihany koa angamba ny nafony. Tomany fatratra izy amin'izany dia mandohalika ora maromaro eo ary saika zafoana ny mandeha mivoaka ato alohany. Eny fa na dia izy aza nitazako mielo eo. Tena tafalatsaka lalina any am-pony ny alahelo. Ny fiainana avokoa izany. Ary aleo aloha mandeha amin'izay fa ohatra ny mikotroka anie izany andro izany. Tena mety ho avy ity oran'ity raha izao fahitana azy izao. Jereo raha tsy efa manomboka mitaitaika izy izany. Le fanahiako tena avy be ny orana. Ny bus rehetra koa feno daholo. Ny andro ty efa miariva ihany.
za ty taraiky aty voany voka vavahady sy metiera todeva misaka be mora dia voatery miarika eto fotsiny hatramin'izao. Inona re ty ataoko ohatra tsy ho vita aloha raha ny andeha tongotra amin'iny ka nefa raha iandry fiara tsy misy mandray tokoa tsy vao maika baleny. Inona izao no ataoko iny eny le olona manaritra voninkazo niaraka tamiko tefa mivoaka ary mitondra fiara iny izy tena mitodidobaka any amin'ny lalana lehibe mihitsy izy. Ka maninona moa raha izy ny angaviana mba hitondra ana dia amin'izay toeram-pijanona ny taksi fotsiny ihany azy. Eno andraso aloha hosakanana ka io eny fanjanona. Azafady indrindra nge ramse sao dia mba afaka mitondra ange ianao mbola lavitra mantsy ny mody ka mety ho trarotralina ty an-dalana. Ny bus makany aminay koa efa sady miavitso ny fiaina avokoa ka tsy mandray tsony. Izany nefa efa ela ihany ny andro sy ny atra teto amin'ny atsika teto. Renao ve izany fa maninona anao tsy mamalika mba miavinavina koa zany raha olona. Aleo miala teto ka mazafizafy fa tsy hitondra izy zany. Nakaro ny fitaratra ny dia iny izy lasa ny rivatra. Za fotsiny ataony tsara jery teo. Dia inona reno ataoko aleo ranga mandeha tongotra. Aleo mandeha tongotra any alohany. Rehefa tonga any alohany ve tsy ho teo ihany ny atao. Hany mba mety hita taksi ihany na fiara hosakanana. Tena mafy ty tena tsy tanjoko mihitsy izany ka tena tsy tanjoko izany antsika izany fa andeha hivilatsa misy toeram-pisotroana kafe ihany no iaraka sady mba hisotro zavatra mafana ka marina raha tsy arariny ity teny ty tena betsaka hatrany politika tena tapindro. Tsy misy afa-tsy client tokana ihany koa eto. Mba hanaovy kafe mafana ange azafady dia mba asio mofo. Vetivety ary madama. Fa tsy ilay olona tatra koa ve tia mipetraka misotro kafe amin'ny latabatra amin'ny sisiny etsy tena izy io. Ary ka io ivelany marina ilay fiaraneta fa za koa tsy nijery tsara talohan'ny dirako tato janona teto koa zany izy. Mba ratsy fanaka na dia nitondraka mela tato amin'ity toerany ity aza ve dia tsy nataony akory nefa dia fahita an'izao fa lena no nijoro teo amin'ny sisin-dalana teo. Reto ary le commandement madama. Misaotra betsaka tompoko. Andeha miantso mifidy aho dia izay kotsany ana fiara ity ka tena izay tokoa mety ndraso nefa tao lobato koa ary ty finday ity dia tsy sefitra intsony koa ilay izany dia taraiky aty ahy izany fa inatsono andrasao misotro an'ity kafe ity dia miandriandry an'ity orana ity tsy hitsahatra eo ihany ve eo dia rehefa mitsahatra io mandeha iny eny ilay olona fa nitsangana dia nandovo. Tsotra betsaka ary fa mbola lavitra nga raha misety mody. Mbola lavidavitra tokoa. Mbola any akaiky n'Ambato fotsy ihany zao no alehako. Any Ambato fotsy hono izy mody. Izany hoe mandalo eny aminay nge izany ny lalany dia inona ary ny antony tsy hitondrany sa tsy fantany hoe mandeha any koa andraso aloha anontaniko hoe mandalo miavolosa tsy. Misaotra betsaka ry sia. Ramse azafady indrindra hoe raha andeha any Ambado fotsy ihany nge ianao mba afaka mitondra ve? Ataoko fa tsy maintsy andalo eny aminay ihany ianao. Tsy maninona reto koa fa meko izay tokony saran-dalan'ny taksi ianao tsy vola tokony nomeko anao la zao fa tsy maninona alohako izany. Azafady tsy taksi akory ny fiarako na fanateran'olona amin'izay mifanandrify amin'ny lalana alehako.
Ohatry veloma ianao e. zany mba famaliny ahy ohatra ny rena olona misy revitry tsy napoziko eo ohatran'izany ny toetra raha ny fahitako an'le endriny ively tsy taksi ho no fiara fa izy moa no teny hoe taksi ny tomobilina ny efa tsy nanaiky hitondrange izy rehefa tsy nijanona tary aloha tary fa za koa ny adala mbola nanantony sy ny angavy azy ihany. Karaha marary amin'izao moa ndritra fanta dia mba ahoana? Ka tratra ny orana araiky izako izy moa no nanam-po ny taksi be kotsiny izy. Amin'izay indrindry ny firy vao tonga raha zany azy zany tsy nijanona tety dia ahoana ty zazakely ity? So ihany tokoa izy fa tsy nentina tany fa ratsy zany naharary tany angambak'io zanako io jereo fa malahelo andry izy io zao. Rehefa mahazo hafanana tsara fotsiny dia tsy maninona ka tokony nody alolo ihany ngendry za koa mokiva hijanona anao inandry se eno ny orana no avy aloka vao tery tsy maintsy hoe ny andry azy ny tsahatra vao nandeha teny an-dalana koa ary mba nisy olona ohatra ny nanome krizy azay fa ahoana ki hitandry niara-nanatitra voninkazo tamiko tamin'ny fasana izy teny fasana dia andeha hodany ambady fotsy veka izy dia mba niankaviako hitondra dia tsy nety andre kosa fa maninona hono ki lehilahy miavonavona be zay kile izy lehilahy manao teny anavona fotsiny mahasosotrana ny mieritreritra azy azako ka tsy fantatra tsony kosa angeky izay olon-dratsy amin'izao fotoana izao ry fanje ka zay angamba ny mety ny tsy nitondra any indry fa ny salasala izy za ve za oloatra n'izao ve kiry seheno dia inona ky fedina ty amiko aty tena ry toetsain'ny olona mihitsy aky nefa miova angamba eny fa efa tonga teatrano aloha indry izao dia misaoran'Andriamanitra marina ky izany fa inona ary zany lazain'ity mpampianatra ny solokely ity zany tonga ty ahitsaina ny zanako avy nianatra dia lazainy fa hoe efa lasa niaraka tamin'ny ankizy namany teo hono izy hatramin'izay nefa misy mitsena foana izy ka nahoana ny androaniny hoe hiaraka amin'ny ankizy dia ankizy iza koa ary zany manahirana ka lazainy fa namany miaraka mody aminy hony ilay ankizy zany nisy nitsena dia nanaraka azy izy za koa moa ny taraikiraiky vao tonga taty am-pianarana fa mbola mividy an'ireto fanafody reto tany amin'ny farmasiako dia efa tonga ny an-trano zany izy zao ka orifanja fa ahoana inona no ataondry aty so dia mba naka aty amindray aty ky ny zanako solo anao inona tiaka izy fa ngatsy nianatra ry zareo androany ka nianatra izy ary avy any am-pianarana mihitsy aty ory seheny fa tsy antsony ange izy fa tsy antsony ahoana fa tsy azoko tsy ano izy fa ahoana ary zany dia nakaiza ny zazakely fa nakaiza ary zany ny zanako akiry seheno tsy aty ve izy tena tsy naka aty aminareo zany izy tsy nandalo teo mihitsy izy ho mantsy-ndry androany tontolo dia tsy mbola natazy mihitsy andriamanitra tena mampitebiteby afatratra kizy ho zavatra izao seheno aizany zanako fa izy nefa niaraka taminy fa ngana avela mpampianatra andeha izy raha tsy tonga tany ry tsena anazy ka niaraka tamin'ny ankizy namanty atao tanàna ihany ange hony izy dia izay namela mpampianatra azy ivoaka tahaka ny fanao indraindray ireny ka mandehana jereo aloha izy eny ary andrasara aloha anontaniana andray ny ankizy raha zany raha ireo ankizy eto tanàna indray aloha dia ohatra nefa elaela ihany zareo no efa tonga teo reo efa milalao reo daholo zareo seheno andao aloha kitsikesindry mba hiaraka hitady azy andao moa aky ka andao ainga anary
ahoany de tsy hita zany solokely efa tapitra nanontaniana avokoa ny ankizy rehetra fa ahoana ary zany aty an-trano koa nefa tsy misy tsy mbola tonga aty koa izy ay zeno averyky izy zanako averyky izy solokely ay zany zanako e lasesarina le any zanako izy any nakazy solokely aloha mitony aloha ndry fanakaizato fotsiny teo ary izy tsy amindry matsy izy any ankizy niaraka tamin'ny raha izany tena tsy mba zakako mihitsy aky mieritreritra an'izao marina moa niaraka nivoaka tamin'ny ankizy ihany izy zany ko inona indray moa zany de nakaiza nefana de ahoany torohevitra inona atao se eno ohatray de iandro fotsiny eto ve tsika sa ahoany andraso aloha ki andraso aloha andao ake anaovana filazana aingana any amin'ny radio sa ho any amin'ny polisy filazana aizana atao fa zaza voateo ve no ve de karaha iandro fotsiny eto ary tsika raha toe mpangalajaza marina ny nakazy ka tsy efa lasa lavitra very zareo andao moa akia sao de variana amin'ny lalao an-dalana ny fotsiny akiry zareo raha nieritreritra miaraka amin'ny namany de lalao an-dalana izy tsy amindry mantsiny efa impiry vezivezy tamin'iny lalana iny tsika sindry zao teo ka de ahoana ary zany ina ny eritreretindry atao manoloana zao zavatra zao tsy haiko akia de hipetraka fotsiny andry azy eto fotsiny zany vo maika aky tsy mandry amin'izany mihitsy ny saina maneritreritra akirseny fa andao akia de laisaiza tokoa ary le zaza zany inona de nanesika azy andeha tsy andrendry ohatran'izao tsy haiko akia isan'andro na izy nefa de miandry eo foana na de taraiky aza vao tonga makazy zao le tena manahirana mihitsy tena mijaly eritreritra ke atao ampiandrasana azy seno tsy atombona amin'izao mihitsy aka de hipetraka eto trano eto fotsiny ve aleo angamba ke andeha hojereko any ivelany ihany izy ka asa tsy manina fa ndao indray aloha andeha aizaka izany misy mandondona mbaravarandreo fa jereo aloha zany ve mandehana jereo aingana fa inona nandrasandry eo ny zanako marina solokely isolokely ve andray fa taiza ianao ny solo fa izy io ry fanja mahafantatra indringa izy io fa nentinao taiza ho any zanako mpangalajasa ve ty olo ty sa ahoany moramora aloha ry fanja azafady fa tsy mpangalajasa tompoko iano ara raha mpangalajasa tokoa ve izy ry fanja de tonga anaty trano solokely aty amindria tsy zany mantsy fa hitako tary an-dalana tary izy ohatrany hoe zaza very zany lalana taiza kay taiza tary ambony lavitra tary lalana tsasakady mialy eto amin'ny tranonareo toerana akaikin'izay garazy nanamboarako fiara zay le izy ary efa ela ihany nahatazana azy nipetraka ny tomany teo amin'ny toerana ray teo de natoniko izy de nanontaniako ary nolazainy tamin'izany fa tsy hita ny lalana mody de nanontaniako ny toeram-pianarana izy ary zay ny fantatro ka nandehananay tany rehefa tonga teo moa de nihidy le toeram-pianarany ary nolazainy fa efa hitany koa ny lalana mody tsy sanamela azy andeha rery fa naleko naterina taty mihitsy izy ko so sanatrika very eo indray andray anaka fa inona ny nataonao tany lavitra be tany ondro solo fa nanao inona tany ianao raha nynambarany ateny an-dalana de niaraka tamin'ny ankizy ny namany tokoa izy ka asa zay nifandozany zareo avy eo efa impiry moa ianao tenenina foana tsy andeha nitadiany akafany ka mety reo ankizy lehibe taona noho izy zao no nitarika azy tamin'izany ko solo mihaino avy ianao efa miteny anao foana fa rehefa mirava de andrasanao ampianarana foana neny raha tsy neny makanao any tsy mivoaka atsony ianao mazava tsara afarana ihany ny mpampianatra azy fa raha misy fanondroany ny ohatran'izany manahirana ihany madama mafy angezany mamoy zanak' zany sa tsy mba mafy aminao zany marina tokoa zany tompoko fa misaotra betsaka anao tamin'ny fahasaranana nalatitra azy taty tsy misy fisaorana tompoko zay fa velominareo veloma ary ianao tompoko indri to tsy nampandroso aza trano kory ty indriny tsy nisaotra azy tamin'izay nataony tamindry tamin'ny fanaterana ny zazakely ty taty an-trano aky fa mianahana fotsiny eo ndry fa adindry sady ve ny fitebitebindry teo
sao dia mamenatra ny olona iny ry fanja. In'olona iny ve? Sady angamo efa fantatry-ndry izy iny e. Na izy aza atao ohatran'ny somary gaga ihany na hitandry. Hay, nefa na izany ihany tokoa aza tokony sotra azy ihany e. Izay ny fiantsika tsotra indrindra tokony ataondry sy naseho andry taminy. Marina ki izany a. Angamba tsy mbola lasa lavitra izy izay e. Vao ambadika ao izy raha nandanany teo akia. Eo ary alohanao ry sola. Andraso nijaiko vetivety aky izy a. Mandana akia. Andraso kely vetivety hoe. Ahoana izay? Misy adinonao anga? Misaotra betsaka anao tamin'ny nanateranao ny zanako taty e. Ny fahasahirananao. Ay, zay? Noho izany dia fifalianao amin'ny manasanao androso ao an-tranoko. Na dia hoe hiara hitahita aminay telo mianaka fotsiny ihany aza. Tsy manam-bola amin'izany fa tsy mahatra fahadiranova na akory ka hoe sanatria tsy sakafo raha tsy ao an-tranon'olona. Andray. Fangamo aminao izany ny dikan'izany teniko izany ka. Ary raha mangetaheta ihany koa tsy hisotro an'izay ranom-boankazo any aminao akory e. Manam-bola afaka mividy ka azafady indrindra. Andray. Tena tsy napoziko izany toetranao izany a. Azafady indrindra. Aleo andeha. Fa izany ve no tiako tenenina aminy e? Azo ny ve aloha ny zavatra tiako ambara aminy ha? Hoe ho fisaorako amin'ny olona naterany zanako ny antony izany fa tsy misy ifandraisana amin'izay zavatra rehetra teneniny vavany izany akory. Hatray, fa olona ahoana koa ary iny e? Tsy azoko mihitsy. Dia izany akiny nataony ry seheno a. Hoatray, fa ahoana koa ary izany? Fa olona marary saina ve iny olona iny sa ahoana e? Ka raha tsy marary saina tokoa ve moa kianao an'izany a? Nefa dia nilasaindriny zanakindry fa nivitanany gato izy teny an-dalana raha nitaraina noana. Dia iza izany izany mofo mamy izany ka. Efa laniny koa aiza indray? Ay, fa iza marina reny olona iny ry fanja. Tsy azoko mihitsy ange e. hitandry ve? Iny ange le olona nolazaiko tamindrindra andro iny e. Ay ve? Le hitako teny am-panaterana voninkazo no an'ny doda ho a. Aoka fa izay tokoa vao tsaroko akia. Dia iny olona iny le izy. Ay ve dia mbola izany ihany ve kiny navaliny andry teo? Izay eny saika tsy niresahako taminy teo nefa marina aloha fa tokony hisaotra azy ihany noho ny nataony. Raha fatany ve fa zanakindrika izy solo kely dia anatitra azy atraty an-tranondry tahaka izay nataony teo iny olona iny? Raha fatany fa izany reniny. Tsy nanao an'izany tokoa angambaka izy a. Fa inona ary izany ny tena mahatezitra azy amindry raha izany e? Dia tsy haiko mihitsy akika. Za zany mba niangavy azy hitondra tamin'ny fiara tamin'ilay indray mandeha iny e. Sa inona? Tamin'ny fotoana iny tokoa izy dia fa maly resaka tamiko e. Nefa inona ny tokony hatezitra azy amin'izany nefa ne? Dia tsy fantatro mihitsy izy ao an-tsain'iny olona iray fa dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa ohatran'ny olona hafa mihitsy ka. Fahafasaina ny olona amin'izao fotoana izao raha izany no izy rikala. Nefa dia lehilahy tanora, salama sy tomady ohatran'ny rehetra. Eny akiko. Tsy hampozina hoe hanana toetra ohatran'ireny mihitsy e. Inona ny tiana tongavany amin'izany araiky fa tena ohatran'ny tsy mahazo mihitsy a. Dia efa fanena fandroany ve kizy izahay dia mbola zany ihany no nataony e. Tena tsy azoko mihitsy ka. Avo be izany oran'izany a. Anisaky ny tsy mitondra eo ihany vao mibotsaka be tahaka izao ity izy. Tsy mahampiziko mihitsy aloha raha ny fibalika amin'ny masoandro taoko eo atoandro iny e. Dia vetivety tsy maintsy andeha amin'ity orana be indray aza. Mahakely. Andray, mandeha mafizany moto izany amin'ity lalana malama ity a. Rehefa tsy mirimbiry mafy dia mafy ery izy izany. Hoadry mari. Jereo raha tsy misoritika taty amiko avokoa ilay raha maloto miavaka tery voan-dalana tery. Nefa nge dia lalana malalaka be io e. Angamba vao tery tsy maintsy misy amin'ny lavaka. Tena koa ny kefa lena ihany ka. Tsy maninona.
saingy tsy fantatra na raha ninona ndray zao na raha ninona fa dia mifafety amin'ny tena ty tany hoe fa inona izany andriamanitra ile moto ohatrany nenjereo voan'ny arabe io andraso aloha jerena ilaingany io kosa ny fefanatsiaro-tena izy izany ka fa aizy tia misy aty efa nanao hoana ianao izay fa naninona ay marary be nge izany roako izany ie aza mbola mihetsiketsika mahery aloha anao fa misy parady raha mipetaka anao eo amin'ny andronao io fa naninona nasianao an'izany tsy tsaronao ve ny nanjohanao fa naninona aho nianjera tamin'ny moto ianao nianjera tamin'ny moto dia aiza zao ilay moto nentiko le moto sy mba ho ivelany ao ka angamba tsy azonao entina tsony andray lohanao voadona mafy ianao raha teo moa tsy nanao maro loka naparatra ny lohanao sala amin'izao mba tsy nisy fiara fanena taminao azako tena zava-dozy izany dia nentinao taty an-tranonao tsy tsy tranoko akory ety ka maninona tsy tranoko ato fa aiza ary tia misy aty fa aiza tsy misy fantatro nge tranon'olona ety akaiky ety ihany misy atsika fa naza koa zany mandalo fotsiny ihany ny ety nandeha tamin'ny lalana dia sendra nahitanao dia aiza izany ny tompotrano ao anefitrilany ao izy mikarakara zavatra ao anao ay andraso kely irirana kely aloha na zany aza moramora ihany ka ao efa azoazo dia ianao izany nitondra taty sy nanavitra raha izany soa aza fa nandalo tamin'iny toerana iniko tsy nisy olona nandalo mihitsy ane noho ny orana avy fa naninona moa ianao no namonjy maninona fihetsika tsy hanomezako raro no anao izany nataonao izany mariny tsy azoko ny tianao tenenina za namonjy ianao indray ve no vehivavy mitonantonana loatra ianao azafady raha mise mba moramora kely nge ty vavanao tsaroa fa raha tsy sendrange ianao ka efa maty hatrizay ka naleoko maty toy izay zao ndray dia izany ve mba visaorana setrinao tsy napoziko eny nitoetranao ve moa vaovao amiko fa amin'izao zavatra sarotra ny anjady taminao izao tsy nieritriretiko hoe mbola ohatran'izany foana fandraisanao eny fa na dia efa teo ambavahoana amin'ny fahafatesana azy ianao dia ianao ve mihevitra fa fanavotanazy ao nataonao izao na iza mahita sy mitsara n'izay fihetsika nataoko taminao izao dia ataoko fa samy anamarina n'izany avokoa tsy nahatsiaro tena teo voan'ny arabe nge ianao noho ny bataiko dia netiko taty amin'ity trano ity soa ihany koa aza ry zareo ireo fa mba nanaiky nandray anao dia anome tsy ny tompotrano nanaiky napetrano sy nitsabanao koa izany ianao raha izany no izy mila miresaka amin'ny tompotrano aiza izy ireo dia mandany ianao mitsangana makao anevitra ao raha te resaka aminy antsoa izy na ny manao azafady amiko aza tao fady aminao mandehana ianao mitsangana dia mandehana ao anevitra ao sao dia hanomezanao tsiny ayo indray izany rehefa aveoko olona manana ny tongotro koa ka afaka mandeha miantso azy mazava ianao koa ohatra ny mamila fila zany eno mandehana mitsangana eniko tsara fa nisotra sy nanome volany tompotrano ty lehilahy ty no ny fanavotan'izy ireo azy mahagaga zany raha nieritreritra azy hanome tsy ny mpapetrano azy dia inona marina ry izany ny tena ao an-tsainy to tsara fanahy tamin'ireo olon'ireo ery izy nefa nanaovany ato eo ny fahasahiranako amin'izao famonjena azy izao ny fahatarako indrindraindrindra efa naharitra ora maro ane izy vao nahatsiaro tena teo raha izany move za mihitsy ane izany no tena alany izay ihany no hitako fa mety hanazavana an'izao fihetsiny rehetra amiko izao fa olona hoana marina koa ary ty rangahy ty
izy fata tsy napoziko toy ireny ny firesako tamin'ireo tompotrano a. Fa maninona anao firesako aminy? Taony sotsotra sy nanome vola azy mihitsy ary ianao teoko. Fantatra amin'izao endrika eo zao fa olona tsy mahalala fomba mihitsy ianao. Moramora kely ianao azafady a. Tsy mba angina amin'ny fahamarinana e. Ka ahoana moa ny tsaranao amin'izany? Inona ny mety manafitohana anao amin'ny fisaorako tompotrano izay nampiatrano aho sy ny nanomezako vola azy ireo? Sa ve manantena ny azo vola avy aty amiko zato ianao? Azafady fa tsy mpizara vola amin'izao olona rehetra izao ary madama. Sady tsy hangataka no tsy handray vola avy any aminao aho e. Ataoko inona? Manana ny ampy amin'izany ny tenako fa tsy dia fadiranova araka ny everanao azy akory sanatria. Ka inona ary mampanahirana ny sainao amin'izao zavatra mety ny fanarahanay sy ny tompotrano e, Ny soranao ny tompotrano tamin'ny famonjen'izy ireo anao? Ianao no niteny an'izany taminy. Dia maninona? Movy tsy fihetsika roa mifamenona ny batako anao izay tsy nahatsiaro tena tery avoan'ny arabe ho aty an-trano sy ny nanomezan'izy ireo fanafody anao. Nefa dia nisoranao izy ireo. Tsy tahaka izany kosa nefa nandraisanao ary vao nihiratra amin'ny masonao fa fahatezerana sy teny mahery isan-karazany no mivoaka amin'ny vavanao. Ka moa ve rariny izany aminao e? Rano nataonao mbola veriko ihany fa tsy hisy saorako sy hiderako anao akory izany. Tsy nisy nanery anao hibatako ange dia tsy nisy nanery anao hamonjy ahy mihitsy na ny kely azy. Marina izany e? Ianao rery no nandeha tamin'iny lalan'ino ianao. Ka rehefa tonga tato amin'ity trano ity dia nanjary olana ho an'ny tompotrano ka voaterina anao an'izao fomba rehetra nitsaboana azao izy ireo. Ka ataoko fa rary ny ara hisotra azy ireo. Mazava nefa ny nambarany raha niteny izy hoe io tovavy io no tokony hisoranao voalohany fa raha tsy izy tsy haintsony izay mety ny hafaranao. Dia nanaiky ianao nefa tsy nanatateraka an'izany. Tsy nivaliny a. Tsy hanao an'izany aminao mihitsy eny fa na dia nanaiky azy ireo tokoa aza. Eny e, za koa tsy hita mahafisaorana avy aminao akory fa mba fahalalam-pomba tsotra ny tokony nataonao. Izay olanao any tsy fantatro, tsy aza any ary tsy misy idira kokoa ary maninona koa ary no natao hifanena aminao foana e. Manakaiky ny lalako an-trano tokoa ianao. Ka moa fidina moa izany aminao? Heverinao fa moramora ao ohatr'izany moa no mandray teny avy any aminao. Toy izay fanaonao eny e, tsy mampaninina zany amiko dia tsara ny nataoko satria nanavitra ny olona andro any. Ataoko fa fihetsika tsara izany. Enao rery angamba no anameloka amin'ny fihetsika eto tany. Tsy maninona izany. Efa maina ihany koa ty ny akanjo ka aleo amin'izay andeha. Anao veloma sy sotra ny tompotrano dia lasa. Azafady hoe inona ny ianao? Tsy izany fa aleo tsy mifampiantso antsika satria olona tsy mifankafantatra. So heverinao fa tsy misy mpiantso ary raha tsy ianao. Raha zasakananao ny lalako madama, tsy izany fa tsy manam-potoana lanina aminao e. Efa betsaka izay fotoanako very izay. Adininao tao an-tranon'ireo olona ireo ny karapanondronao. Efa maina izy ity raha lenan'ny orana no nanahazanao azy tao. Raha tsy zavatra ilainao amin'ny fiainanao ty dia tsy nisahirana nanentsika anao taty mihitsy Aiza? Ty e. Fa inona nanesika anao anatitra azy ty indray nefa raha nasoranao to tena nasika be mihitsy. Tsy misy ninona ka. Ay. Raha fantatry indrimo hoe iza nanome famatsim-bolana soavana ny toerana fitaizana zazaka mbotesako. Fa fantatra ngaky izany? Tonga tao amin'ilay toerana izy nanatitra fanampiana ho an'ny ankizy madinika e. Iza kirsy eno Fa io olona resandry io fa iza ndray e. Maninona tsara hoe aky? Na zaza nge gaga ary fanjy talanjona. So dia mba olona mitovy fotsiny retsy raha olona oatra n'iny ve ky dia afona dia hoe ariary aza ho an'ny zasakamboty izany Ka tonga tao izy nanatitra anazy. Izany vao nitantaraka tamin'izany inge ho arseny nanaovana tamin'ilay andro aviorana be iny Eno fa tadidiko tsara izy na izy ihany koa za natadity dia nresaka izay. Marina hoe aky Ohatrany hoe olona samy hafa ny resandry asy izay olona mpanao asa soa izay. Raha tsy hitako ny endriny tsy nino mihitsy ohatrany tsy mino an'izany Na izaho koa zangeky ohatr'izany
Zany akiny marina ary fanja. De inona aloha zany ny zavatra tena nataony de inona ny fampiresahanareo tamin'izany? Ny amin'ireo ankizy taizainao no nanontaniana anahy sy ny sisa sy ny sisa e. Fa lehilahy tsara raha ny fahafantarako azy aky sady mpanao asa soa. Ka mety za mihitsy anie zany ny maha-alerzika azy. Maso tsy fantako. Nefa inona koa moa kiny rarahiko an'izany fa inoko izy no hitalaoko? Tsy mazava amiko mihitsy zany fifandraisanareo zany hatramin'izao aky Inona marina raha ny tena antony anaovany andriany izany rehetrarehetra izany Fa izy zany tonga de natadidy andrivy aloha nanontany ny solokely mihitsy azy izy. Nefa ngeky de ohatran'ireny olona tsy fantany sy mbola tsy fahitan'ireny mihitsy rehefa sendra tafahoany zay. De tsy haiko aky maninona foana moa natao eo amin'iny olona iny na za koa za tsy azoko. Za koa tsy mahazo. Ilay vola madama fa maika. Mbola tsy azoko mihitsy hatramin'izao fa tsy hitany ny volako vola teo anefa nge. Tsy manaiky an'izany fa lany ny fotoanako efa lanina koa sakafo de aloha ny vola. Tena ifonako re tompoko. Afaka manatitra ny volanao eto afaka ora ray monja. Eny fa na de ny vola ataoko sarandalana aza anie tsy hita mipoketrako mipetraka teto mihitsy ny tsy hitako. Tsy vita hoe vola fotsiny ihany fa hatramin'ny taratasy maro isan-karazany ary de very any avokoa. Tsy tean'izay olanao ka fa misy vele vola sa tsisy Tsy manam-bola fa tsy haiko izay ataonao. Rehefa tsy matoky moa ianao hoe anatra volanao rehefa aveo de tsy haiko. Eny ary oltirika na io lesy azafady hoe tia ny volanao ringa mpivarotra dia avy anao izy andeha. Raha misy fameriny de tany ho anao avokoa. Ianao fa ahoana zao? Tsy misy ninina ka. Tsy ora mpivarotra averinao amin'ny volany ity rangahy ity ka. Fa manana vola omena azy ve ianao raha toka tsy misy de maneky ianao mba tsy hahitanao lozy Tsy handray vola avy any aminao tsy ianao ie nomeko an'iny vola iny fa io mpivarotra io Zato koa efa fantatrao fa tsy hanome volanao zany mihitsy. Eny ary efa voaray ity raha mbola resaka anao de misakisany rehefa manako nantrena tsy misy andraisako client ka. Zay ihany ny arsia. Tsy manaiky any vola menao azy iny Ay, ka averenao amiko ary ny volako rehefa tsy manaiky ianao mandehana laiva amin'ny mpivarotra io le vola teo de omeo ara azonao. Fa inona ny antony anaovanao an'izany? Tsy misy problemako zany fa tsy lanao velively ka tokony navelanao hiatrika an'izany samyrery teo. Hiatrika inona moa ty ianao manana hery ohatry ny ahoana entina miady amin'izy ireo moa ianao efa fantatrao fa tsy tia halala afa-tsy ny volana izy. Ary marina ny azy satria laninao sakafony de avy eo anao milaza fa very ny volanao. Ary so everinao fa mandainga amin'izany ary sa ianao mihitsy nangalatra amin'ny poketrako. Fa mpangalatra ve ny fahitanao azy ao raha mpangalatra de ataoko hoe pisoloko koa ianao. Raha pisoloko tokoa nefa tsy ameny iny vola iny solony ianao. Lava loatra rangana resantsika fa mikisay ianao ery andehanako fa sao voadony eo. Tsy haly eto fa tovy izay ataonao Fa inona mihitsy ny tetavinao ty ry matana? Tsy haly eto aza. Raha te ho faty ianao de ery avoan'ny arabe ery mijoro fa eny ny fiara no mirimorimo mafy ka tsy handre angiry firy ianao de ho faty. Raha eto ianao ny voadonako mantsy mety tsy ho faty fa hitondra takaitra fotsiny ihany. Ka zay ataonao re atao fa tsy haly eto mazava angambo izay. Domy era dominao Fa inona mihitsy ny tena tadiavinao ty fa tsy azoko Zany manontany anao an'izany. Fa inona marina ny tianao atao amiko fa tsy azoko mihitsy ny fihetsika eo amiko. Iza marina ianao ty de inona ny zavatra katsahanao? Tianao fantatra? Raha tsy mazava ny amin'izay tsy misaraka eto tsika. Raha Fahafatesana tantara nosoratany Fizarana Rabiarnala. Fizarana voalohany.